anio zoma fa 4 ny volana janoary taona 2024 evanjely masina nosoratany Masinda Marka nalaina tao amin'ny toko 2 andin'ny voalohany hatramin'ny 12 manampahefana ety an-tany anafaka ny fahotana ny zanak'olona tamin'ny zanandro izany i Jesosy dia niditra indray tao Kafarnaoma noho ny rehefa hoe tao an-trano izy dia nivory betsaka dia betsaka ny olona ka tsy nisy toerana intsony dia hatrany anoloan'ny varavarana aza dia nitoroteny taminy izy tamin'izay dia nisy nanantona azy nitondra lehilahy malemy anankiray izay nolanjain'ny olona efada tsy afa-nanantona azy anefa izy ireo noho ny abetsan'ny vahoaka ka dia nitafotrano ny toerana no nanesorany noho ny voasokatra dia nampidininy teo ny fandrinan'andrin'ny ilay malemy ary i Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ny ilay malemy hoe anaka voavelany elokao fa nisy mpanorandalana sasany nipetraka teo ka nanao anakapo hoe ahoana no itenenan'ilay Tito izany miteny ratsy an'Andriamanitra lahy iza no mahavela fahotana fa tsy Andriamanitra irery ihany fantatry Jesosy tao amin'ny fanahiny niaraka tamin'izay fa nieritreritra izany tao anatiny izy ireo ka hoy izy taminy nahoana ianareo no mihevitra toy izany ao am-ponareo inona no moramora kokoa ny manao amin'ny ity malemy ity hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana mba atao ny fandrinao ary mandehana ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefana ety an-tany anafaka ny fahotana dia izao no lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay malemy mitsangana mba atao ny fandrinao ary modihana an-tranonao dia nitsangana niraka tamin'izay izy ka nibatan'ny fandriny ary lasa nody teo imasin'ny olona rehetra any ka talanjona izy rehetra sady nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita tahaka izany izahay izany ary ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy.